Aleo ve tsy manana toy izay manan-dratsy sa aleo manan-dratsy toy izay tsy manana? Izay indray zany no adiadintsika anio. Tonga soa atao mifandarana Jeanne Forest Santé aty Canada ianao. Aleo manan-dratsy toy izay tsy manana. Io zany rehefa natao ny fanadihadiana zany tamin'ny malagasy maro, dia maro zany ny malagasy ny miteny hoe aleo manan-dratsy toy izay tsy manana. Rehefa adiadiana indray zany ny olona aty amin'ny tany mandroso dia hozy izy hoe aleo tsy manana toy izay manan-dratsy. Aiza zany amin'ireo no mety? Ny zavatra ho ataoko eto zany dia tsy ilaza aminareo hoe iza ny mety na iza ny tsy mety, fa mametraka fotsiny zany karazana réflexion na fampietreretana atsika izany. Satria ny eo amin'ilay hoe aleo manan-dratsy toy izay tsy manana, io zany no valiteny zany matetika amintsika malagasy zany na eo amin'ny resaka fitiavana izany, indrindra moa zany eo amin'ny vehivavy, na eo amin'ny resaka finamana, na eo amin'ny resaka fananan-javatra amin'ny ankapobeny zany dia hoe rehefa mba misy zavatra atolotra zany eo rehefa mba misy olona hinamana zany eo na olona mifanara-tsaina aminao na olona tsy mifanara-tsaina aminao, na olona tsy mitovy tanjona, fomba fijery, olona izay hoe mampikorotan-tsaina anao ny fampikasokasoana aminy zany dia matetika zany ao amintsika malagasy dia izay hoe aleo manan-dratsy izany toy izay tsy manana. Eo amin'ny fitiavana koa zany dia matetika dia izay koa ny zava-misy, indrindra zany eo amin'ny vehivavy dia ny hoe tsy aleo ve mba misy olona mba mifanaritarika aminao eny, mba ho hitan'ny olona fa miaraka amin'olona ianao, fa satria raha vao mitokana rery ange dia lasa misy commentaire betsaka ny amin'ny mombanao, ho adiadiana daholo ny fiainanao hoe inona no antony mahatonga anao zany tsisy olona mifankatia aminao. Indrindra moa zany eo amin'ny vehivavy zany izay resaka izay dia tena manan-danja dia manan-danja tokoa zany ilay hoe mba misy olona mifanaritarika zany, na dia olona ara izay hoe tsy mahasambatra anao ny fiarahana aminy, manome karazana fijaliana ho anao, fa ny mason'ny fiarahamonina zany dia hoe rehefa mba misy mifanaritarika aminao dia izay no omen'ny fiarahamonina haja-mamboninahitra kokoa zany ilay olona hoe mba mifanaritarika amin'olona izany. Ka tsy andeha andiso na hanatsara an'izay fomba fijery izay zany no ataoko eto, fa rehefa no adiadiana koa zany ny hoe ny ankabeazan'ny olona aty amin'ny tany mandroso ny azy dia ny hoe tsy hitako ozy izy ny antony iarahako mifankatia amin'ny olona izay tsy mifanaraka amiko, izay hoe mampijaly ahy ny fiarahana aminy, tsy ahitako ny hasambarana, tsy ahitako karazana épanouissement zany no iarahako amin'olona anankiray, dia pas la peine ozy izy. Ary ny azy zany tsy mampaninona azy mihitsy ny hoe mipetraka rery izy maro dia maro moa zany zareo no hoe miara-mipetraka amin'ny alika zany. Dia rehefa anontaniana zany ireny karazan'olona ireny dia hoe ny alika ozy izy dia misy karazana hoe fidélité kokoa zany ny fiarahana amin'ny alika ozy izy. Rehefa tonga ao an-trano ianao dia tonga izy dia tonga dia miatsapitsapy any aminao, izy zany tsisy fiatsaram-belatsihy hono zany ny alika, ary dia tena rehefa hoe manompo an'ilay tompony izy zany dia tena manompo tokoa zany. Eto ka ampieritreretana antsika mantsy izany hoe karazana fotom-pisainana izany, satria maro zany ny hoe ny olombelona dia
miodikodina ny olombelona, sy atokisana zany ny sentimany. Zay zany no hoe betsaka mpiteny zany amin'izay hoe lafin'izay hoe aleo ve manandratsy toy izay tsy manana. Ka mitodika amintsika malagasy mantsy zany ny tenako ny amin'izay hoe aleo manandratsy toy izay tsy manana, satria dia tranga-javatra miseho tokoa zany zavatra zany amin'ny fiarahamonina zany, na eo amin'ny mpifankatia zany hoe mahatsapa zany ny akabeazan'ny vehivavy izay hoe tsy misy olona mifampitaritarika aminy fa latsalatsa-danja zany eo amin'ny fijerin'ny fiarahamonina. Ka izay indrindra mantsy zany hoe eo amin'izay hoe fijerin'ny fiarahamonina izay mantsy zany ny fijerin'olona izay zany eo zany mantsy no siko resaka kely zany ny amin'izay hoe miaina amin'ny fijerin'ny olona zany ny akabeazantsika malagasy, fa tsy mahalala ny hoe aiza moa zany no ahitako fitonian-tsaina, aiza no ahitako ny asambarana, ahoana no fomba ahitako zany ny hoe inona marina ny tanjona zay tiako hotratrarina amin'ny fiainana, ary ahoana ny fomba azahoako an'izany hoe tanjona tiako hotratrarina izany mba apetipety ny tenako zany. Ny akabeazantsika malagasy zany dia izay le hoe fijerin'ny olona, fijerin'ny fiarahamonina, ohatry ny ahoana zany ny fombafomban'ny olona rehetrarehetra dia tokony handeha amin'ny fombafomban'ny olona rehetrarehetra iny zany hany ka maro zany ny hoe mpanara-dreny rano ao anatin'izay hoe karazana fomba fisainana izay, satria rehefa tsy manaraka ihany koa zany an'ilay hoe fombafomban'ny olona rehetra koa zany dia maro ihany koa ny hoe mpanenjika sy ny hoe mpitorabato, ny mpikritika, ka tsy miaina zany ao anatin'izay hoe maha-izy azy zay zany ny fiarahamonina malagasy. Ka misy fiantraikany be dia be mihitsy izay zavatra izay zany na eo amin'ny resaka fampandrosoana, na eo amin'ny resaka hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, satria tsy ny olona tsirairay dia tsy afaka zany mivelatra amin'ny hoe inona marina ny maha-izy azy, inona marina no talenta ao aminy ao, inona ny zavatra tadiaviny, fa voafehiny hoe karazana dynamisme de groupe izay. Nefa matetika zany le ao amin'ilay dynamisme de groupe tsy dia misy tanjona firy zany hoe inona ny tanjona tena iarahana zany ato amin'ilay groupe, inona ny foto-kevitra hijoroan'ilay groupe, satria hoe rehefa mba mananamana fotsiny ka, rehefa mba mananamana, satria ny namana nge hoe mba afaka mifanampy, ny namana mba afaka hoe rehefa mba misy ny zavatra hoe manahirana anao dia mba tonga ny namana, rehefa misy hoe hevitra tiana hiadiadikevitra zany dia mba eo ny namana amin'izay zavatra rehetra izay. Tsisy maharatsy an'izay, kanefa matetika rehefa tsy voafehy ny dynamisme de groupe dia mandeha any amin'ny zavatra hafa, mandeha any amin'ny ataontsika hoe fifaninanana, mandeha any amin'ny hoe fifanitsanana, mandeha any amin'ny hoe fifanavakavahana rehefa tsy voafehy io zavatra io, fifanavakavahana, fifanindritsindrina amin'ny resaka fananana, amin'ny resaka mari-pahaizana, amin'ny resaka hoe toetoetra amin'ny maha-olombelona zany lasa mifampikritika, lasa tsy mifanabe zany ny groupe iray rehefa tsy voafehy, dia manjary lasa ohatry ny hoe voatery zany ny miditra ao anatin'ny groupe iray, satria matahotra n'izay hoe voailika izay, sy ny hoe matahotra ny hoe hitoka-monina, sy ny hoe matahotra ny ho kritikena, dia voatery miditra amin'ny groupe. Kanefa rehefa
gropy izay hoe tsy mahalaizy anao, fa satria misy rivodrivotra hafahafa ao anatin'ilay gropy zany, misy rivodrivotra negativa zany ao amin'ilay gropy, dia izay zavatra izay no mamotopodika ny olona ao anatiny ary tsy mahaela velona, satria miteraka aretina ny hoe resaka tsy fananana ny olona iray, ny épanouissement ao aminy zany ny karazana faneriterena amin'izay hoe tsy mitondra makaiza zany ho an'ny olombelona iray zany ny famoriporetana izay atao azy. Teny alefako fotsiny zany izay zavatra izay zany indrindrandrindra ho antsika tanora. De ohatran'izay koa ny resaka hoe fifankatiavana zany rehefa mba hoe mba misy mifanaritarika, rehefa mba hoe mba hitan'olona fa manambady izay zavatra izay nefa zany dia voatery ohatran'ny hoe atao tery mata fotsiny zany ilay fanambadiana, satria mba te ho hitan'ny olona fa manambady, de nefa lay olona zany tsy sambatra mihitsy ao anatin'ilay fanambadiana. Izay zavatra rehetra izay mantsy zany dia miteraka korotana eo amin'ny fiainan'ny olona iray.